Tsika ny tontolo andro vaovao indray ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ny bokin'ny Tesalonianina voalohany dia nametrahan'i Paoly soratra tao rehefa ni-inspiré ny fanamasina izy hoe zao izy ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fisaorana amin'ny zavatra rehetra. Amen. Zany hoe mianatra mihitsy sika, mianatra manaiky an'Andriamanitra mitantana antsika amin'izay mitranga sy miseho ary mianatra misaotra na dia misy zavatra be dia be ary tsy takatra ny saina. Amen. Asa raha ny tananao dia misaora an'Andriamanitra. Ankasitrao fonao manontolo ny fitantanany ny fiainanao ianao tonga eto androany zao maraina izao io ianao toy izao io ireo fahatsarana sy fahasoavana, ireo zavatra be dia be vavolombelona dia nohony amin'ny fahasoavan'i Jesosy. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra ny amin'ny fotoan'andro maraina, misaotra ny amin'ny fivoriana, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny sekoly, mankasitraka sy manome voninahitra anao zany amin'ny asarobidy ny fandaminanao, ny fiainanay sy ny fitondranao ny fiainanay. Raha sy ny dera ny laza ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny hipetrahanao dia saintsainy ty teny ty hoe Andriamanitra manokana fotoana manefy ianao. Fa ny faharetan'izay fotoana izay tsy Andriamanitra ny mamaritra azy, fa ny fanekenao. Ny fanefena avy amin'Andriamanitra fa ny fanekena avy aminao. Tandremo sao dia mieritreritra hoe za mihitsy mbola mila tefena. Azonao faranana zany amin'ny alalan'ny fanekenao andro amin'ny maraina. Tsy haiko raha azontsika ilay izy. Zany hoe aleo tsy ahilika any amin'Andriamanitra ny ahelan'ny fotoam-panefena, fa aleo mitsangana mandray fepetra hoe aiza ho aiza raha n'le fanefena mbola tsy mety tanteraka atao anatiko. Raha izay, faharoa, raha eto ianao mbola mieritreritra hoe ny ankonanao mihitsy mila tefena fa tsy ianao, dia mbola tsy nanomboka ny fanefenanao zany. Satria mbola tsy mahatsapy ianao hoe ianao zany le tokony ho tefena. Erreur ngeza be ao anatin'ny fanarahana an'i Jesosy ny fametrahana fa ny hafa ny diso. Hoe mahatonga ohatr' izao le patronko mihitsy tsy mety misokatra fa tsy tamihitsy hoe zany hoe mendriky ny promotion. Mety misy dika matoa tsy mahita an'izay le patron. Aza tereny izay situation izay fa sao dia mbola tsy mendrika tokoa aloha tsika. Rehefa tena tsika fonina io dia misy kipiton-javatra be dia be mila entina eo amin'i Jesosy manjary lasa ohatrany hoe tonga mivavaka tsika, tsara zany. Tonga mihaino tenin'Andriamanitra tsika, tena tsara zany. Fa lasa apetraka tsika le teny hoe miandro ny fotoanany teny, dia efa le fotoanany teny andro amin'ny maraina. Miandro ny fanamboarana manodidina Jesosy. Ianao no mitondra ny baolina raha ianao no tonga eto. Raha ianao no miova dia mety hiteny hoe za nefa miova. Matoa ny situation amin'ny fiainanao mbola ohatran'io, mbola ohatran'izao situation antsika dia misy fiovana zany ao mbola mila ometsika. Zany no ilana sekoly fampahirezana. Tsy natao ankivo izay efa hita hatramin'ny androany, fa natao hampandroso satria matoa tsika tonga eto androany maraina io koa atao anatiko. Tsy hanilika na hijery fa any amin'ny hafa le fahadisoana, fa le atao amiko aiza le fahadisoana atao anatiko. Amen. Io ne misy zavatra diso kely fotsiny fomba fiatrehanao an' Jesosy dia ohatrany hoe ela be Jesosy ny mamaly. Fa tena tsy ela Jesosy, fa tsika ny diso. Tena kaikanao tsy tokony ho ela be zany io zavatra io. Tena izy tena tsy tokony ho ela be zany mihitsy io hoe. Amen. Dia tsika nokatra fo tena handray an'ilay teny hoe eto zany, ty zany mila miova. Hovaiko zany io. Tia ny takian'Andriamanitra ataoko zany. Za raha mivavaka ao raha amin'ny anaran'i Jesosy entina eto amin'ny fanatrehanao ny fonay ty fonay izay hitoeran'ny fiainanay ty izay tokony ho tandremana mihoatra noho ny fitandremana ny zavatra rehetra. Vavak'izay mba hisy fifoazana ao anatinay mihoatra noho ny fahatongavanay eto, satria tsy ny fahatongavanay eto no hitondra vokatra, fa ny fanekena iova. Tsy hoe hivavaka izay mandritry ny tontolo andro rehefa tsy miova. Mamita teny izay Tompo, ary zany no natonana ianao satria ianao reriny tsy mba mamitaka anay. Vonjeo ny tsirairay aho izay tonga eto indray andro maraina sy afaka mandreny izao fampahirezana izao.
mba tsy ho teny miserana fa ho teny mandaitra ary tsy tonga eto fotsiny izay andre fa ampiatra hisokatra ny ao anatinay ahalala sy ahita ary atakatra hoe eto le tokony hokitiana sotra raha amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mazotoerana vetivety tsy tsika tehaka mafy tsara ho an'ny tompo ho fiderahantsika ny anarany. Atsika ve zay introduction zay tsy Jesosy ny mampaela an'le izy eny tokoa eny entana ny fahefana amin'ny fean'le fotoana fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny loniny ao matoa tsy avotsitr'Andriamanitra le izy zay le tsy mandeha amin'ny loniny zay mila identifier anao zay identifier zao hoe aiza ho aiza le izy inona le izy inona le efa niteneniny tsy mbola haiko ny nanova azy inona le efa nambarany mbola tsy voafehako ny fafahana manome an'le izy ara-potoana. Amen. Dia le faharoa teo fa hiditra fampahirezantsika aza ilika le izy. Amen. Tsy hoe tsy manodidina anao ny ratsy zay koa mbola olana be anankiray midiabolize ny zavatra rehetra tsy zay le izy tsy zay misy zavatra mila atao ara-potoana zay le kairos efa ndresana teto tamin'ny telo herinandro angamana raha vo diso an'le zavatra atao ara-potoantsika dia lasa problema be dia mila mianatra tsika inona zany le tokony atao ara-potoana inona zany ny tokony ho raisiko sy tokony homeko dia mbola toizika any dia hiditra amin'ity tsika tsy haika raha ho tafiditra amin'ity moa zany fa ny fitondran'Andriamanitra tena tsy voatery amin'ny eritreretinao tsara ianao mametraka planina hoe ny tiako geto mivoaka le izy ny azo ny angatahako amin'Andriamanitra ohatry ny Josefa tena tonga dia tena promotion avy any amponja enao nefa tsy any amponja tsy haiko hoe azotsika ve zany dia tsy miteny hoe tsy afaka hiaina an'le izy ianao afaka hiaina ianao fa manana fahendrena misy fitondran'Andriamanitra ao indraindray tsy tiatsika nefa kay Andriamanitra mety mijery eo hoe hatraiza le fahalemem-panahy manaikotariana hatrany amin'ny zavatra tsy tiana. Alleloia. Tsy haiko mety mietretsika hoe ny aloha ty valim-bavaka ty ianona ny tiako ampiasain'Andriamanitra tsy voatery mety le olona tena tsy tianao mihitsy no ampiasain'Andriamanitra hitondra an'le valim-bavaka dia tsy hoe ianao no maninona fa mila miovitsika manaiky ny hetry-tena manjary efa nanome Andriamanitra dia ohatrany antsika no tsy mahay mandray. Ka tsy inona koa i Paoly ve ny andeha hitondra any amin'ny jentilisa? Ie izy nampiasain'Andriamanitra satria niova izy dia ny raha tean'izay ry Petera zay tsy manaiky an'izany ozy Andriamanitra hoe afaka tsy manaiky nareo fa programako efa lasa ary satria ny lavinao ry Petera le andeha hitondra any amin'ny jentilisa dia manangana olo-kafa. Tena kaikinao misy zavatra misokatra ara-potoana hoe tandremo hoe so dia feranao Andriamanitra dia lasa votsitra le izy hoe misy taontsika mieritreritra hoe ty lalany ity mivavaka mangataka amin'i Jesosy mba tiako hivoaka ohatran'izao tena mety tsy izay mihitsy ny amohan'Andriamanitra an'le izy. Le izy tafavoaka ihany satria ao am-pon'Andriamanitra ianao mba tafavoaka fa tsy tian'Andriamanitra ianao hametraka sy hametra hoe ohatr'izao no tianao hatafavoaka anao. Any amin'ilay résultat zany aza matahotra ianao fa tena assuré ny résultat fa mbola mihoatra aza no le fanirianao momba ny fiainanao. Fa any amin'ilay lalana tiako tsika tian'Andriamanitra tsika tsirairay avy ho sensible amin'ny fitondrany. Amen. Amen. Misy fotoana ohatra misy olona mangataka vavaka hoe mangataka asa dia ny condition apetrany amin'ny tompo tena tonga dia miasa adiny ray isan'andro sady afaka mivavaka mikarama be dia mila miasa tena nge zany ianao azareo ve le izy dia misy fahendrena mangataka amin'i Jesosy nefa possible afaka omen'Andriamanitra asa ianao miditra amin'ny sivy afaka mamonjy sekoly zoma hariva tsy miasa afaka manatrika trampokon'olona. Andriamanitra manome zavatra tsara dia anjaranao no miperfectionner anazy. Amen. Amen. Ohatr'izany hoe mangataka fanompona za tsy hanompontompo raha sy tonga dia za mihitsy mitory-teny le larobia maraina iny azo atao an'izany kosa le izy fa misy lalana ane eo misy fandaminana ane eo raha zay ny sitraky ny tompo tsy maintsy tonga eto ianao
fa raha mety zay aloha dia ekeo ilay fitondran'Andriamanitra mety misy anjara fanompoana tsy kely. Hitanareo amin'izay ao amin'ny saina ny manan-kely an'ilay anjara fanompoana tendren'Andriamanitra fa tsy kely ilay izy raha misokatra ny fonao. Ary izay no resantsika andro amaraina momba ny saina. Ary mahafaly androany ny izara mahakasika an'ity lohahevitra ity nampitondraina ny lohateny hoe ny Sain'i Kristy. Amen. Za mahita fa misy varavarana isokatra to ato dia tsy ho diso an'izay ianao. Io varavarana io tsy le eritreretinao hoe ny antiako zao le varavarana tonga dia tena iantso any amin'ny primature dia lasa prime ministre ohatran'ny Joseph. Tena tsara zay fa mety hoe ny appel voalohany lasa conseiller aloha ianao. Dia hitanao amin'izay le fahadalana za tsy handeha. So dia mba lalina mangatan'Andriamanitra so dia mba lalina le izy. Hitanao zany le misy dia tsy miantso ianao dia tsy tonga any ianao dia nefa le izy toerana miandry ianao ihany. Halleluja. Manetre tena maneke ny lalan'Andriamanitra. Misy fotoana olona tsy eritreretinao mihitsy no ametrahan'Andriamanitra teny pahendrena dia mizaha toetra anao ny tompo. Hiaino ianao ve sa tsy hiaino? Dia iny kosa aloha raha miteny za tsy hiaino. Andriamanitra ny afaka mampiteny olona rehetra. So dia le zavatra andrasanao 50 taona apetraka Andriamanitra eny ambavan'ilay heverinao fahadala fa rehefa dinina nefa ianao no adala tsy mandray an'ilay teny. Nefa mivotsitra indray mandeha. Tsy haiko azonareo amin'izay ve le tiako hatongavana. Tandremo ny sofinao tandremo ny fonao. Tandremo so dia misy olona ampitenen'Andriamanitra dia tsy hainao intsony midiserne hoe Andriamanitra izany mampiteny izany. Dia tsy midika indray isaky miteny koa ilay olona dia Andriamanitra foana izany miteny izany. Tsika izany raha vao misy zavatra ohatra hoe miteny zavatra pasteur Jiva dia marina tamiko ilay izy dia hoe tena mitenena pasteur. Mety tamin'izay no nampiasain'Andriamanitra izy dia mety ampiasain'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa izy mety tsy voatery ho izay indray. Satria tsy tian'Andriamanitra hoe hijery fitaovana fa tian'Andriamanitra hoe hijery an'ilay mpampiasa ny fitaovana. Tandremo izany fa misy olona indraindray mety tsy hainonao nefa mety avy any ilay izy. Tandremo so dia misy varavarana efa misokatra tamin'ny ketsona be ty. Menonareo ve? Tandremo misy varavarana efa misokatra nefa lavitsika ny hitsofoka satria tsy tiantsika ilay varavarana. Misy mpitarika apetraka Andriamanitra dia tsy tiantsika ilay mpitarika. Mianatra tsika tsy mandeha amin'izay tiantsika satria ny tiantsika dia voafetra fa ny mahasoa antsika ny mampety antsika hatrany amin'ny mandrakizay. Amen. Important be ny toe-tsaina. Mamboarina kely zavatra le micro ohatran'ny zara raha maheno aty dia important ny toe-tsaina nefa mahivotrom-piaina ny olona. Dia hiverina amin'ilay teo mety tonga mivavaka eto foantsika fa le saina hiatrehantsika fiainana saina resy. Dia natononona ary le fandresena. Nampatsiahivina aza le fandresena. Na efa tenenina hoe Jesosy nefa nandreso anao efa nomeny ray ho anao ny fandresena fa le saina n'olona resy. Dia fantatrao ny faran'izay olona izay resy. Mety mivavaka io olona io maraina ka hatramin'ny hariva ka hatramin'ny rapitso maraina fa ny sainy vita vavaka sain'olona raraka dia vita le vavaka dia raraka izy. Raha dia dia fa tsy ampy izany le hoe tsy ampy ny hoe tonga fotsiny mandeha fotsiny fa misy zavatra mila ovaina. Mety ho zanak'Israely fa manao toe-tsaina nandevon'ny Farao dia 12 mirahalahy. Nasain'Andriamanitra nanendry Moïse hoe tendreo amin'ny isaky ny firenena ozy izy dia asevo mizaha ny tany mijery hoe tahaka ny ahoana Kanana. Rehefa miverina avy tany izy 12 mirahalahy ny folo nanao tatitra ratsy ary ny mirahalahy izay Joshua sy Kaleba dia nanao tatitra tsara. Ny antony io dia saina mentalité. Ary io saina io nivoaka teny amin'ny zavatra tenenina na tonga n'Andriamanitra nandray décision na tonga ny mesure latsaka tsy nampitovy ny fiafaran'ilay olona anankiroa satria samy hafa ny sain'ilay olona anankiroa. Io saina io mampiteniteny foana. Dia nefa io teniteny foana io tsy mety amin'ny hoavinao. Tena kaikinao tsy mampety ny hoavinao ny teniteny foana hoe.
Ny toe-tsaina izy folo mirahalahy verana ndraika tamin'ny tatitra negativa dia toe-tsay mpanandevozana. Mbola tsy afaka atao amin'ilay mentalité d'esclave. Eto Madagasikara moa zany rehefa miteny hoe andevy dia ohatran'ny sarotra be miteny an'izany. Dia mbola ao anatin'ny saina ihany izay problème izay. Satria vao miteny an'izay dia misy mahatsapa-tena hoe izay ny voatsindrona. Fa maninona tsisy ny teny mihitsy hoe hainao izy iny. Azonareo ve zany resako zany ve? Misy olona heverinao fa andevo fa manana saina tena tsara. Ary misy olona ny tena haina fotrony tsy andevo fa manao saina tena andrekako. Ao amin'ny saina ilay izy. Tsy ao amin'ny volokoditra. Tsy ao amin'ny lokom-bolo. Tsy ao amin'ny kalitaom-bolo. Fa zay problème zay tao Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny saina ilay izy. Ohatrany ahoana ilay toe-tsay mpanandevozana nahatonga an'ireto zanak'Israely reto tsy nijoro ho zanak'Israely. Zanak'Egipta anie zany izy. Isaky misy zavatra mitranga dia inona ny tsaroany voalohany? Hiverina any Egipta. Saina. Rehefa niteny Andriamanitra hoe jereo Kanana, dia inona ny jeren'zareo? Kananita. Jery olona. Andriamanitra niteny hoe jereo Kanana, dia zavatra nijereny dia hoe ohatran'ny tsingetana ny tenany, ohatran'ny tsingetantsika. Voafetra teo amin'ilay hoe tsy afaka, tsy possible hita zavatra mba miovy zany. Fa maninona? Satria aman-jato taonany ny fanandevozana. 300 taona fanandevozana, kinona niova ao anatin'izay? Zay ilay toe-tsay mpanandevozana. Nofezy ny Egiptianina tsika hatramin'izay. Hidikizo amin'ny Kananita indray mba hofezy ny Kananita ve? Tena kaikanao problème ao amin'ny saina zany hoe. Hitantsika amin'izay ve ilay rôle an'ilay mentalité? Hijeritsika ny zanaky ny fanekena dia Josua sy Kaleba. Dia hitantsika amin'ilay hoe Sain'i Kristy sy momba an'izay mba handraisanao mesure. Eo amin'ny toerana misy ianao io afaka ho tonga saina ianao. Tonga saina. Fa lasa iza zany ilay saina? Lasa saina. Ianao zany tsy tokony ho lasa saina fa tokony ho tonga saina. Satria io saina io zany afaka mandeha dia afaka miverina dia afaka tsy ao. Afaka very saina. Tsisy masosotra e. Fa afaka mandray fipetra ianao satria napetraka Andriamanitra eo ambany fifehezany safidinao ny saina. Isan'ny safidinao ny saina. Ary ny saina dia anisan'ny mikarakterize ny amanao. Dikan'izay, raha ratsy saina ianao andro amana dia misy fanantenana. Satria afaka hovaina zany ho tonga tsara saina ianao. Zay a. Fa tsy hoe fa izy hoe fa ratsy saina hatramin'izay dia asa raha mba misy fanantenana. Misy fanantenana noho ny amin'i Jesosy. Amen. Ozy izy mirahalahy. Rehefa nasaina nijery zay ohatry ny ahoana Kanana dia hitanay fa tsara ny tany Kanana. Ary io tany io dia tany tsara sa tany nomen'Andriamanitra. Nametraka ny tenany izy liona mpihinana. Nametraka n'ireo olona ngeza be géant reo hoe reo hanina ao atsika ozy izy. Ao amin'ny saina izy. Nanana mentalité de lion izy. Normal be Kaleba koa liona jodako. Hitanareo? Rehefa miteny zao Andriamanitra hoe enao liona avy amin'ny fireneny Joda dia misy olona mandray an'izany tonga dia liona. Fa misy olona hoe ndry mahafinaritra ilay zany fanoharana zany dia zay mijanona eo izy. Teny ray milatsaka fa mivoaka eto izy a. Mivoaka eto izy tsisy courage ohatran'ny liona. Nefa samy teny ray no raisiny. Nametraka ny tenin'ny liona izy ireo ary nanokatra ny saina izy hoe possible izava-baovao satria Andriamanitra no niteny. Possible izavatra tsara lavitra satria Andriamanitra no niteny. Possible izavatra tsara lavitra no tao gosena ny Kanana satria Andriamanitra no niteny. Possible tsika sady tsy andevo ny libra ny manana firenentsika satria Andriamanitra no niteny. Possible izavatra hitranga eo fiainao amin'ity taona ity satria Andriamanitra no niteny. Eto so misy olona mety efa mataona ny situation fiainao tsy niova mihitsiny. Dia tiany devolo badona eo ianao dia asainao ianao iny avy livavaka e. Miala eto fotsiny avy eo a. Reny teny reny dia ho an'ny riana. Ao amin'ilay saina ilay izy. Ngambany tsy ho anà reny ho anao. Ka nikahako anefa mampolo taona tsy niovy ohatran'ilay Kanana ihany zany. 300 taona tany Egipta fa ndray mpimaso Andriamanitra miteny fa misy Kanana. Zany hoe misy changement tampoka afaka hitranga rehefa niteny Andriamanitra. Possible koa ianao zanak'Andriamanitra fa mbola miaina toe-tsaina
tsy zanak'Andriamanitra. Ary zay mahatonga Romana 12:12 miteny mianaran' Jesosy, aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo zao miova, miova. Tena akaikinao miova hoe amin'ny fanavaozana ny saina. Averiko vakiana. Ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo zao miova amin'ny fanavaozana ny saina, amantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Eto Paoly apôstôly dia nanambara hoe miova. Izy tsy niteny hoe mangatahany fanamasina mba hiova. Izy koa tsy niteny hoe mangatahany fitarihan'ny fanamasina mba hiova. Izy koa tsy niteny hoe miandrasa amin'ny fotoam-piovana. Andrasana tendrombohitra anatina fotoam-bavaka sy ny fifadikanana tsy mahazo mihinana tavikena ny fiovana. Ny zavatra teneniny eto raha vakiantsika indray mandeha teo izy miova. Teneniny eo akaikinao. Inona ke ny zavatra andrasanao? Akoatra ny fiavian' Jesosy hoe misy efa mamaly sady mantsy fa le akoatra n'iny. Za miandro pastera mba hilamina ny situation amin'ny firenena. Iandren'izay ianao vao aninona? Vao hiova. Fantatrao ve ny tenenin' Jesosy zao ny teneny hoe ty amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana. Iandry ianao zany mba tsy hisy fahoriana ty amin'izao tontolo izao vao hiova ianao. Jesosy ary ny teny fa maika io hitomboko. Tsy miteny eto Paoly hoe mivava dia ataovy isan'ny sujet de prière amin'ny fiovanao. Ozy izy, miova. Manatona loholona daoko izy anosika diloilo lohanao dia iny diloilo iny mitsororika tonga dia miova ho azy ianao. Miova fotsiny ianao aloha. Dia ahoana ary zany pastera fa ohatrany tsy miova mihitsy satria misy zavatra tsy azonao zany dia mbola apetraka amin'ny zavatra hafa izy fa miteny eto Baiboly miova ianao. Possible ny fiovana. Fanantenana be ho antsika aloha zany zay point voalohany zay hoe possible ny fiovana. Tena akaikinao afaka hiova ny zavatra rehetra momba ny fiainanao hoe. Hitanareo ampidiro ao anatin'izany teny zany le zavatra be dia be manavesatra anao io le mahatonga anao mampitean'izy cache yeux io. Le mampitanondrotra an'io hoe ampidiro ao anatin'le fanantenana hoe possible afaka hiova ny zavatra rehetra. Fa eto ny voalaza ny Paoly rehefa avy namakivaky ny fiarahany tamin'Andriamanitra izy izy miova ozy izy. Satria nandiniky Paoly be dia be ny nandray an' Jesosy. Fa rehefa avy mandray an' Jesosy izy dia manao toe-tsaina olona tsy manana an' Jesosy. Ka izy tsy hoe efa nananao Jesosy dia mandeha ho azy. Ty le automatique ty zany ohatry ny tena tsy dia mety loatra. Afaka sigara ho azy tsisy an'izany. Miala amin'ny sigara ianao fa tsy hoe afaka ho azy. Raha afaka ho azy mantsy miverina ho azy. Fa raha miala ianao mantsy dia tsy verina ianao. Tena akaikinao miova hoe. Avy any farany miova hoe. Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny saina? Lala be koa zany atao inona zany? Enoy tsara dia ho fantatra hoe atao inona le izy. Aza tonga dia fatrapantany atao inona zany? Ny azo tonga avake tonga dia x10 ny chiffre d'affaires. Ok arany x10 ny chiffre d'affaires afa x20 ny dépense. Mety aminao ataoko amena. Mihaino vetsika e. Tanao tsy izay zany ny ilainao e. Ilainao ty fotoana ty fa aza manana eo. Ilainao ny saina avy amin'Andriamanitra. Ohatr'izao le izy. Misy te handray ve? Misy te handray ve? Ay, noho ny amin'ny tanana mitsangana dia omena ny valiny. Sakafo ny boky ny obolona 7:7. Saorana an' Jesosy ny fisian'i Solomona izay nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fahendrena. Fatra-pandinika n'ity zavatra rehetra ity io lehilahy io ary dia nomen'Andriamanitra connaissance izy. Hoe izao ny ao ambadika io e. Afaka vakiantsika miaraka ve azafady? Ho an'izay efa nahita 23:7. Isa 2 ny anaran'ny Tompo. Fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Hoy izy aminao mihinana, misotro, kanjo, tsy sitrany ianao
amen. Ozy izay tao bokony obolana tahaka ny heviny ao am-pony any ny toetrany. Raha atao amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe araky ny zavatra saintsainy dia lasa zay izy. Ianao zany tsy hoe misaina, tsy hoe zay zavatra saintsainao dia zay ny hamaritra ny identité anao. Zay ny ilana coach mampiditra moral de champion ao anatina olona samba ny voamikotrana. Satria rehefa ampidirina le moral na champion na le mentalité na champion, dia rehefa tenena izy hoe champion ianao, dia rehefa manaiky izy isaina an'izay, teo izy ny baiboly lasa zay izy. Ohatry ny ahoana ke ny fitaizanao ny zanako fa ohatry ny apetraka eo fanamasina tao anaty izy andro marina. Tsofina rano champion izy sa inona no biby fampitahorana itaizanao azy eo? Teneno akaikinao, tezao tsara ny zanakao hoe tsofo rano izy hoe ampianaro izy hoe ampio izy hoe. Fa zay tafiditra ao amin'ny sainy dia lasa zay izy. Misy fanantenana ve zany? Misy. Satria azo ovaina zany ny zavatra ampidirina anatin'ny sainao io. Azo ovaina zany. Pensée égale identité. Zay saintsainao no mamaritra ny maizy azy ianao. Mazava ho azy miteny Andriamanitra aloha zay vao velona amin'ny saintsainanao dia tongany ianao. Miteny zao Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ho lasa fitahiana ho amin'ny maro ianao. Tonga dia niraisiny Abrahama zay sainy zay ary nametraka ny tenany Abrahama ho karazana fitahiana ho an'ny génération misy azy. Dia inona ny efarany? Lasa zay izy. Mirezoné ohatran'le zavatra voarainy avy amin'Andriamanitra. Ianao zao raha vao manana raisonnement anam-panakarena dia tsy maintsy ho lasa zay ianao. Ny vrai mpanakarena zao tsy miady varotra, tsy miady varotra ampivarotranana. Ny vrai mpanakarena. Ny antony iny mba fidiram-bolany dia iny teloronjato, iny dia mbola ampidininao 400. Tsy manao toe-tsainam-panakarena ianao ary je suis désolé fa tsy ho mpanakarena zany ianao. Aza manozina pasteur, tsy oziny zany fa mampahita anao ny fariny hatramin'ny voalohany Andriamanitra. Satria ny mentalité anao mihitsy tsy ao anatinao mihitsy le hoe mampanakarena ny hafa. Tsy midika zany hoe tsy ady varotra, tsy tiagasy indray kosa aloha. Fa eo amin'le mety. To dia misy hitanao ke tonga dia hoe ohatrinona ny citron 5000 ny atsasany. Atsasany ray tika fa tsy hoe atsasakilao. To dia fantatrao hoe mba betsaka kosa. Raha nanao le moyen moa dia ty are. Dia sady omenao le volany hoe tsy alaiko le entana fa ho etoanao ihany. Zany hoe miantra fotsiny ianao zany sisa ny farany. Fa raha anananao ny toe-tsaina amin'izay tianao izy ianao, mbola testameta taloha le resaka mba ho azontsika inona ny zavatra novain'i Jesosy matsy. Zany hoe reo olon'ny testameta taloha reo zany niova tao amin'ny sainy aloha dia avy eo nihita teo amin'ny fiainany. Josefa nafantatra hoe izy izy zanak'i Jakoba, ny dadako Israel, ary ny te-fikasana azo ny dadanay dia mahery noho ny firenena rehetra izay. Dia anka rehefa voriana daholo ny andevy rehetra dia manao regarana olona mahery Josefa. Tsy hoe arrogant fa mahery. Tsy hoe midiridiry be fotsiny io, tsy diridiry le izy fa faherezana.
dia Potifara tsy adala fa Potifara mahita hoe misy zavatra eo amin'ny mason'ity lehilahy ity satria misy zavatra ao anatin'ity lehilahy ity. Dia rehefa samy mividy any dia aleo mividy tsara. Dia nividiny Josefa. Dina ny faran'i Josefa mahery. Rehefa tonga Jesosy dia tsy ohatr'izay tsony indray ilay izy. Tsy hoe ianao no misafidy hoe za te hanan-karena. Fa Jesosy mihitsy ny tonga dia mametraka anao ho mpanan-karena rehefa nandray azy ianao. Jesosy no manova ny identité anao. Fa ny andraikitrao misaina n'ilay identité nomen'Andriamanitra anao. Hitantsika ve ny différence? Ao amin'ny testamenta taloha, ianao no misafidy hoe za te olona tsara, mambahoaka, mamioditra eto amin'ny firenena. Dia misaina an'izay ianao mba te ho tonga ohatr'izay. Testamenta taloha. Fa ny testamenta vaovao Jesosy nanova ny situation anao, nametraka anao ho tonga zanak'Andriamanitra, fa ny andraikitrao mandray an'ilay saina mahazanak'Andriamanitra satria efa zay ianao zany zao. Ao ve? Important ny hamantarantsika an'izay satria manjary diso ny principe iainantsika ilay mentalité indray raha toa ka ilay mentalité ohatrany tamin'ny testamenta taloha indray raisitsika fa tsy maintsy fantarintsika ny fisian'izay mba halalantsika ny tsiron'ilay zavatra novain'i Jesosy androany. Jesosy nanova ny identité antsika lasa zanak'Andriamanitra. Avy amin'izay novain'i Jesosy dia départ eo ianao ny dikan'izay mila misaina ianao zany eo amin'ilay départ nametrahan'i Jesosy ianao. Amen. Départ zanak'Andriamanitra ianao zany. Hitanareo amin'izay ny testamenta taloha na dia misaina ary izy te ho zanak'Andriamanitra dia tsy ho lasa zanak'Andriamanitra mihitsy izy raha tsy tonga Jesosy. Fa rehefa tonga Jesosy, tonga dia novaina ianao rehefa nandray azy ianao dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia tiany amin'izay ianao hiaina n'ilay mahazanak'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanekenao hanana ny fisaina ny zanak'Andriamanitra. Zay ve? Ny Sain'i Kristy ny tanjontsika. Ary tsy hoe manana ny Sain'i Kristy, fa manana ny Kristy aloha. Dia avy eo miaina ny sainy. Tsy ilaina koa ny fanananao ny Sain'i Kristy raha ohatra ka tsy ao amin'ny Kristy ianao na tsy manana ny Kristy na tsy manaraka ny Kristy na ihany koa tsy kristiana ny dikan'izay. Tsy citation du Christ ny zareo aketo fa Krista. Misy olona mantsy ty lehilahy ty dia nafinaritra tany Israela Krista ny anarana. Tsy izay ilay izy. Tsy ny zavatra teneniny fotsiny tiako raisinao fa izy mihitsy. Zay mahatonga antsika tsy hoe hianatra fotsiny hoe inona ny Sain'i Kristy fa tian'Andriamanitra ho azontsika ny importance ny Kristy nomeny antsika. Sy ny fisian'ilay saina. Tao ary hijery hoe ohatrany ahoana ary ilay izy ohatra manomboka me misangojo ilay terme be dia be zarain'ilay pasteur. Korintiana voalohany toko faharoa andiny fenina ambin'ny folo rahan'ny tompo iza nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa izahay manana ny Sain'i Kristy. Hozy izy Paoly, izahay manana ny Sain'i Kristy satria nandray an'i Jesosy. Ao ary, Filipiana toko faharoa andiny fadimy. Naran'i Jesosy, aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Amin'ny teny anglisy izy dia hoe let this mind be in you. Let. Ohatra miteny hoe avelao ny zaza anantona. Na ihany koa hoe avelao ny ankizy lalao. Hainao ve dikan'izany? Fa maninona misy hoe avelao? Satria misy manakana. Dikan'ilay hoe avelao le Sain'i Kristy ho ao anatinao. Hainao dikan'izay misy manakana ny Sain'i Kristy tsy ho ao anatinao. Ary androany maraina ho tenentsika mafy manakana io. Ianao. Isika ihany manakana n'ilay saina efa miaraka amin'ilay fanahy tsy ampidirina ao anatsika. Misy olona zany efa nandray an'i Jesosy manana ny fanahin'i Kristy dia ny fanahin'i Kristy mitondra ny Sain'i Kristy fa io olona manana ny Kristy io tsy mamela n'ilay Sain'i Kristy ho ao anatiny. Rehefa tsy ao anatiny zany ilay Sain'i Kristy dia aiza? Aiza? Lizany hoe tsy miala aminao fa io ivelany fotsiny. Tehiriziny fanatrehan'Andriamanitra eo ivelany fotsiny satria anankiroa ny fisehoan'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao. Hozy izy Jesosy ny fanahy fahamarinana zay
eo aminareo sy ao anatinareo. Ny andraikitrao dia ny mamela le Sain'i Kristy eo ho aminareo mba ho ao anatinareo. Mamela eloka. Mila mamela eloka aloha fa afaka mela le saina hiditra. Asika ve zany? Aoka ho ao aminareo zao saina zao, fa lasa aiza le saina teo? Izy anie eo ihany fa io ivelany tsy tafiditra. Kristy efa ao fa le saina tsy tafiditra. Saina io dia saina taon'i Kristy. Ary eto Paoly dia manaitra hoe misy olona manana an'i Kristy fa ny Sain'i Kristy tsy ao anatiny. Nefa hitantsika teo fa important be le saina. Satria le saina avy eo ny hitondra ny fiainan'ilay olona araka le zavatra saintsaininy. Ohatra, tsika efa tara foana fa tsy pastery io koa ny ampianatra antsika ho tonga aloha zany. Saina. Tsy manaiky resaka ponctualité ao amin'ny saina le izy. Fa raha misokatra masom-panahinao important be ny ponctualité. Samy hafa ne mihinana vary mafana amin'ny fito sasany sy vary mangatsiaka amin'ny sivy. Manefa ne vavononao mety efa zatra le vary mangatsiaka ianao fa mba handramona le vary mafana. Matola izy mety mbola tsy hitanao dia mety mbola tsy azonao ny tsirony. Ary hitako ny Baiboly miteny hoe andramoka izy ao fa tsara Jehovah. Ny fanahin'i Kristy ny ray aman-dreny ny raisiny. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika ka mangetaheta azy. Fa ny Sain'i Kristy tsy ndray mandeha. Fisakin'izay matsiaro dia mila mamela ny Sain'i Kristy ianao ho ao anatinao. Isaky ny tsy mifantoka ianao dia mivoaka io. Isaky ny mifantoka ianao dia miverina io. Isaky ny lehibe ianao dia miala io. Isaky ny tonga saina ianao dia miverina io. Isaky ny varim-bariana ianao dia miala io. Tonga saina ianao dia miverina io. Io zany tsy tokony havarim-bariana antsika isan'andro. Tsy midiscute antsika hoe fanahin'i Kristy. Teny hoe akaikinao ny fanahin'i Kristy efa ao e. Misy promesse miaraka amin'iny hoe tsy ala amintsika mandrakizay. Fa ny Sain'i Kristy hoe mety eo ivelany ary mety tsy tafiditra hoe raha tsy avelantsika miditra. Isan'andro zany dia mila tonga saina ny zanak'Andriamanitra rehetra amela ny Sain'i Kristy ho ao anatiny. Isan'andro. Eo amin'izay vao miditra hoe atao inona le vavaka. Le vavaka hampatsiaro anao fa tokony hamela an'le saina ianao ho tafatoetra ao anaty. Fa tsy hoe tsy namaly vavaka Andriamanitra matoa tsy manana an'izany saina zany. Efa nomeny le saina fa ny safidy no marefo. Ahoana ny ampatanjaka an'le safidy? Vavaha. Ny vavaka zany mampatanjaka safidy dia tandremina zao dia avadika andreo hoe tsy mivaly ny vavaka matoa tsy matanjaka ny safidy ka efa matanjaka le izy fa tahiny ianao. Rehefa nandray an'i Jesosy isika indray mandeha dia eo amintsika sy ao anatintsika ny fanamasina na tsy mahatsapa ninninina azy tsika. Tsy ao amin'ny fahatsapana le izy fa ao amin'ny fahalalana. Zay mahatonga le hoe tsy fantatra zao tontolo zao izy. Ianao zany tsy tokony hamaritra hoe eto ny tompo fa taiza izy teo. Fa izy ianao no miteny fa tsy teo izy teo. Volon-damosinao. Ny volon-damosinao zany atsangatsika io profeta etindray hoe eto ny tompo na tsy eto ny tompo ve. Karaha esorina ny volon-damosinao dia vita zany ny fahatsapany fiangonana. Hainareo ve tiako teneniny? Aza faritana mangirintsana ny présence. Ilainy reny mampisy ambiance amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Fa aza faritana hoe tena za tsy tafiditra tamin'ny zoma. Fa naninona tsy nangirintsana. Ianao tsy tafiditra zany. Misy olona tao efa midimy latsaka fefa vao tonga teo fa mbola tafiditra izy. Ianao efa hatramin'ny telo sasany teo tsy tafiditra. Ka le bafla ngany amin'ny bafla ny miditra.
vao eo misy pasterany teny hoe mba mianara miainao ny fo. Ka za mila fiankofana le tena tonga dia le mitsinjotsinjona be reny mihitsy. Rehefa mitsoka ny trompetra amin'ny andro farany tsisy fotoana fiankofana, hoe mba siva aleloha kely indro miverina aloha ny tononkely vao mitsoka ny tsisy an'izany. Tonga dia popo to dia raiky lasa. Fa tsy hoe zay mamoaka ny petrany hoe mila mihaino kely ny mendrika ny tera sy ny tena akaikinao ilaina ny fiankofana sy fiderana hoe fa rehefa nyteny Andriamanitra hoe miaraka aminao dia eo izy izay. Fa maninona le fahatsapana ny tsy mifankahita amin'Andriamanitra efa eo no idiran'ny fijoroanao. Raha fatra-panota ianao dia le fahatsapanao mihitsy ny lasa hoentin'le ota tsy hifankahita amin'Andriamanitra, nefa Andriamanitra eo. Hoy Paoly, avelao ao anatinareo zao saina zao, avelao le izy ho ao anatinao, avelao le izy ho ao anatinao. Tena kaikinao, avelao le saina mba ho ao anatinao. Aza sakanana le saina tsy ho ao anatinao. Raso aloha, izany hoe paster ohatry ny tena asany devoly mihitsy. Raha asany devoly izy dia ny teny Paoly hoe manaova délivrance mba hiala ny sakana mahatonga an'ilay Sain'i Kristy tsy ho ao anatinareo. Baiboly raha ngatsy hamitaka anao zany. Fa matoa izy tsy manasa anao délivrance, any aminao zany misy safidy tsara tokony raisinao. Avelao le saina ho ao anatinao. Safidy ny mampitoetra ny Sain'i Kristy, ary ny Sain'i Kristy dia efa entin'ny fanamasina eo amintsika ho ao anatsika. Tsy ny fanamasina zany no mampiditra an'ilay izy. Fanamasina mitondra an'ilay izy fotsiny, fa ny safidinao no mamela an'ilay izy ho ao anatinao. Filipiana 4:5-9 hamarana azy tsika anaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo zao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay eto amin'izay le hoe inona zany le saina. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Nofoanany tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana hatramin'ny azo fijaliana. Ahoana ny fisehoan'le saina? Le saina dia tsy nametraka ny fitoviana amin'Andriamanitra ho zavatra hofikirina. Tia ny votoatin'ny afatra andro amin'ny maraina. Ny Sain'i Kristy dia mametraka fa misy zavatra tsy tokony hofikirina eo amin'ny fiainanao. Ny Sain'i Kristy dia mametraka fa misy zavatra tsy tokony hofikirina eo amin'ny fiainanao, fa Kristy ny tokony hofikirinao. Sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Zay Sain'i Kristy. Karaha zay ny Sain'i Kristy dia tsy haiko ohatran'ny Sain'i Kristianina. Dadabe anay ny namorona an'ity fiangonana ity. Mifikitra amin'ny dadabe sy ny namorona an'ilay fiangonana. Asa fanimpona ity, mifikitra amin'ny asa fanimpona. Pasteranay, mifikitra amin'ny pasteran zareo. Ondrotro, mifikitra amin'ny ondro. Trondro izy dia trondro be. Mifikitra amin'ondry. Teto aloha dia tsy manao an'izay zavatra rehetrarehetra izany no zavatra tokony hofikirina hono. Fa inona zany no tokony hofikirina? Tsy inona no tokony hofikirina, fa izy. Hoanan'i Jesosy ny tenany. Nanaiky izy haka ny endriky ny mpanompo sy hitovy amin'ny olona, ary teo amin'ilay naha-olona azy no niseho ny fanetretena hatramin'ny fahafatesana. Nefa Andriamanitra tsy mety maty. Hitanao amin'izay le fanetretena. Le fanetretena Andriamanitra tsy mety maty, manaiky handalo fahafatesana. Saina tsy mifikitra amin'ny fahalebiazana sy voninahitra. Saina mametraka fa misy zavatra tsy tokony hofikirina. Tena akaikinao ny Sain'i Kristy hoe rehefa avelanao ao anatinao dia zao no mantaranao an'ilay izy hoe renao any anaty fa ao anatinao ao misy zavatra fikirinao nefa tsy tokony hofikirinao.
tsy haiko mety hoe ianao misy tany amin'ny collège ohatra aza mifikitra amin'izany fa tsy izany ny fiainana etiko ianao mety tsy haiko hoe inona le mety mianatra be ianao tsy manao vavany tsy nianatra izay zany aloha diovy mialohan'ny fotoana mihitsy hoe ireo ane mahatonga an'izany ery pastera tsy bogosy asa aloha asa aloha fa mampianatra Andriamanitra aza mifikitra amin'izay aza mifikitra amina talon nomen'Andriamanitra anao mifikira amin'ilay Andriamanitra nanome an'ilay talon zany ny sekoly anarantsika eto ry akama isany amin'ny Kristy Jesosy reto pasteur ny expérience koa hatramin'izay ny ainako tsara ny expérience anao fa aza hifikirana ny expérience anao Kristy fikirana zay ny Sain'i Kristy le tenen'ny Paoly mba avelao zay sainy zay rangamba ao anatinareo ok zay ty zeste dedag rea wera poera ohatra mitovitovy dolely izy foty teny ray dolely izy enjana be ne zany hoe mitovy amin'Andriamanitra zany enjana zany Jesosy mitovy amin'Andriamanitra mbola nampidirina ary izy satria Andriamanitra mihitsy ane izy fa mba ho azonao hoe tena mitovy enjana zany fa tsy nataony fikirana zany mba famidina raha ny fikitra Jesosy hoe zaranga Andriamanitra dia tsy vovonjy ianao azavaiko fa ahoana azavaiko mivavaka mba tsy handeha be le lera ko tsy azoko rehefa hitan'Andriamanitra fa very ny olona dia tsy maintsy olona marina no maka ny toeran'le olona diso ianao zao raha makany amina restaurant anankiray ka nanjera vilia dia tsy hoe figo no entinao avy any tiany soliny tsy any amin'ny coiffure tsika fa any amin'ny restaurant dikan'izay raha vilia mivaky zay mamaky maninona manolo raha olona mivery tsy maintsy olona zany maka ny toeran'ny olona fa tsisy afaka maka an'izay toeran'izay afaka toiziko na Andriamanitra ara tsy afaka maka an'izay toeran'izay illégal teo izy Jesosy ho avelako le mahandriamanitra fa hidina mba ho tonga olombelona aka ny toeran'ny olona amonjena ny olona ka io sainy io mitondra changement enjana be mihina fa ho azonao zay fomba hitenenako azerana mba tsy hoe io any zay dia mitondra changement enjana na ianao mety tsy azonao izy fa azonao tsara izy zay atraiza ny zavatra niova rehefa nekeny Jesosy io sainy io nefa io efa entin'ny fanamasina eo aminao tenenina akaikinao efa eo aminao io sainy io hoe avelao izy ao anatinao yes nidiny Jesosy tsy nataony ho zavatra ho fikirina le na Andriamanitra azy satria raha nitoetra izy ho Andriamanitra dia tsisy nidina ary tsisy afaka njoro aka ny toeran'ny olona satria ny olona rehetra dia taranak'i Adama nandovan'ilay fahotana voateraka tonga dia condamné ny anaran'ny olona rehetra zany raha vao mivoaka any amin'ny ina moa le taratasy ina le boky eo amin'ny hôpitaliny any amin'ny firaisana iny ny déclaration de naissance eto ambony tany zany vao manomboka tonga dia hoe izay anaran'io zazo io condamné izay anarany condamné jaune kely maniny tokony ho zay tsy haiko ho azonao ve zany zany hoe tsy afaka zany fa ozy Andriamanitra afaka eo amin'ny tsisy solution zany solution ho Jesosy zay hitanao amin'izay ve Sekoly Fitahiam-panahy Sekoly fanambinana ty anakarena tiako telo ny fiarako ray ihany ny azo tengena tiako dimy ny tranoko ray ihany ao zay ipetrahana za zao rehefa misosiako zao raha manana trano efatra dia ahoana ny pyjamako na le anankiray mahazatra anahy iny ihany eny amin'izany mety efa misy gouverneur rety ny pyjama anao pasteur
tsy le ilaiko asa manotsazy minao caprice ohatr'izany ianao tena akaiky anao tsy maninona manana zavatra maro hoe fa aza ampahoriany zany hoe aza mifikitra amin'izany matetika amin'ny présentation ny olona dia hoe ya je m'appelle monsieur itsy trambe itsy anahy dia mieritreritra izy zany hoe ohatrany hoe miakatra be zany ny valeur satria anazy le trano zay aretiny zay koa sy tranona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta aza mifikitra amin'izany trano zany ianao anie ny tranon'Andriamanitra le izy aloha le hoe tranon'Andriamanitra ne paster ohatrany tsy nanambariny inanambary tompoko zany aza misaina ohatr'izany ianao le ara-panahakiny ohatrany tena tsy mahakasika an'le fiainana andavanandro mahakasika io fa trava eo tsara fotsiny aloha le ara-panahy ary androany efa manana ny fanahy Kristy ianao fa avelao ny Sain'i Kristy ho ao anatinao. Inona le saina? Misy zavatra fikirinao zay asain'i Jesosy tsy fikirinao mba hahafahanao mifikitra aminy. Manaika fa mikarama tsara ianao voninahitra ho an'i Jesosy fa aza mifikitra amin'izay. Mety mikarama en devise ianao aza mifikitra amin'izay. Mety mahafatatr'olona isika za zao mba fantatrao aza mifikitra ny fahafantaranao anahy tsy vitako io zavatra eritreretinao io Jesosy mahavita an'io. Aza mifikitra hoe zay zanakanadany reny dadataony le mpivarotra eo ampita ministra lavitra ne zany tsy haiko raha azonao very mbola misy dira le mpivarotra teo ampita mety efa tsy eo koa le mpivarotra fa mety ho akaiky koa mety tena famille proche ianao manaitra ny tompo androany azy fikirana zany izy fikirina fo maraina ianao izy fikirina tompo fikiry ianao no mamikitra azy tanareo amin'izay hoe misy zavatra be dehibe zany fa tsotra anareo marina fa raha androany mamoaka hira hoe tompo fikiry malaza be satria tian'ny olona zany tononkira aloha zavaiko ety tian'ny olona zany tononkira zany fa androany misy tononkira tsaratsara kokoa zay mitranga eo mitranga fa za mamikitra zay mitranga izao mamikitra manina raha mba atao gazigazy ohatr' zany to mijerijery be anay ianao tenenina akaikinao vita ny sekoly hoe amikitra sa tsy amikitra hoe avelao le saina ho ao anatinao ny arety masoko reto tena saotran' Jesosy hoe nataony tsara reo aza mifikitra amin'ireo masonao reo mivonto indray mandeha fotsiny io dia hitanao tsara aza mifikitra amin'io. Alleluia. Omeo voninahitra Andriamanitra amin'izay nomeny amin'izay nataony amin'izay namatsiny aza mifikitra amin'izay nomeny mifikira amin'ilay mpanome aoka ho ao aminareo zao saina zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy fa tsy natao no zavatra ho fikirina mafy ny fitoviany tamin'Andriamanitra soa fa nisy an'izay mba hahafanidina ho tonga olona aka ny toerantsika olona mba nanantsika fanantenana fa tsy galera foana reto amin'ny fiainana ho avy amin'ny fotoana galety tsy désert foana amin'ny fotoana ho avy amin'ny fotoana efa mahay tsara daholo izy zany désert le valiny le valiny teo désert hay tsara ny récitation andro amin'ny maraina manasanao hitsangana ry saotran'ny tompo ao fantananao tenen'Andriamanitra hoe tompo entiko eto anatrehanao ny fanoloran-tenako amin'ilay zavatra mety mbola fikiriko nefa apatsiahivinao androany hoe tsy tokony ho fikiriko mety mandeha ny entreprisenao aza mifikitra amin'izany mety manana tahirim-bola ianao anaovanao asa amin'ity taona ity aza mifikitra amin'izay
mety manana retraite tsara ianao miaraka amin'ny retraite complémentaire knapsa moa dia efa mangony fotsiny aza mifikitra amin'izay mety avy amina famille tena enjana be ianao aza mifikitra amin'izay aza mifikitra amina zavatra hoy Jesosy izy ny tokony ho fikirintsika misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny sekoly andro maraina ampatsahivinao anay fa ny fitahiana tsara indrindra nataonao teo amin'ny fiainanay dia nanovanao anay ny tahinao sy ny namatsianao anay sy ny natonga anay ho tonga karazan'olona voavela heloka iova eo amin'ilay zanak'olombelona lasa zanak'Andriamanitra ary ny sainay Jesosy dia ekenay hitoerany sainao avelana isan'andro apetrao eo amin'ny lohanao ny tanao kavanana dia manao vavavaka tanana kavanana main droite ataovy ambony lohanao mametra tany eo amin'ny lohanao ray amin'ny anaran'i Jesosy averiny izay vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy manomboka andro amin'ny maraina manaiky an-tsafidy mamela ny Sain'i Kristy ho ato anatiko isan'andro tsy mamikitra zavatra fa mamikitra anao atompo amin'ny anaran'i Jesosy amen 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 aza fikiriny indrakitra iny alefa tanao to dia libre be zay anao manao le izy satria ny ezaka ataontsika dia inefatra popina ianao manaovam-pitiavana manaovam-pifaliana alleluia misy contrat zay zao tena hoe raha io no mipoaka pastera tsaroka ianao fa manenao rehefa misy contrat mipoaka vao matsiaro anao nga contrat mipoaka nga ny fanarahantsika efa patserovana afaka fampatsiaro ambavaka foantsika dia aza fikiriny iny raha sana hitanareo amin'izay raha sanatria mitsefitra le izy eno tsara dia tsy mifikirinao le izy tsy haiko raha azonareo ve le hitanareo ve le délivrance ataon'i Jesosy dia iny tonga dia mirasiraka ny 5 taona tsefitra indray mandeha dia mifonao ta sanatriavinao mitsefitra miaraka amin'iny fa aza mifikitra amin'iny fa raha nikatona iny matoa misy mikatona misy misokatra ao zay foana ny principe matoa misy mikatona dia misy misokatra tena akaikinao matoa misy mikatona hoe dia misy misokatra izay ihany hoe amen ina tsara nylesitsika androany avelao ny Sain'i Kristy ho ao anatinao tena akaikinao aza vela isy zavatra hoe fikirinao Kristy fikirina hoe amen hainareo ny dikany hoe mamikitra tena tsy milasy tena hoe zay tsy hoe mitantana mamikitra tsy hoe tazomma mamikitra amen zay mahatonga ny teny hoe tsy sy ahasaraka anay eo izy amin'ny fitiavan'i Kristy fa zay midona eo midona fa zay mamikitra zay mitranga eo mitranga fa zay ranga mamikitra amen ino fa voatany fiainam-panahintsika voatany haitsika voatahako ny vatantsika rehefa mitsika sy feno firavoravona ny fonao dia tonga fahasalamana eo amin'ny vatanao ary rehefa tsy malazo ny fonao dia tsy malazo ny zaridaina ny fiainanao misy impact amin'ny partie rehetra momba ny fiainanao ny fiantefan'ny teny rehefa raisina andro amin'ny maraina misy fetraika an'izany teny zany mahita zavatra miova amin'ny anaran'i Jesosy mahita zavatra miova amin'ny anaran'i Jesosy mahita zavatra miova amin'ny anaran'i Jesosy rehefa ianao manomboka mamotsotra an'io ninniza sy ninninna mamikotra ninninna tokony anao any amin'izay toerana ambady atsy tamin'ny masonao any votsotra koa le any satria ianao nefa mamotsotra eto aza fikirina le zavatra dia any ambadika koa misy zavatra koa tsy fikirin'ny olona tsy fikirina zavatra fa ho tonga eo aminao satria portion sy anjara tsara no manin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao tena akaikinao fiadarana ho anao hoe mandehana vaovao indray hoe tandremo mamikipikitra hoe Jesosy rehery fikirina hoe tsofirano izy io asy io hoe ahita surprise ianao hoe efa tsy inonao tsony le izy hoe fa mbola hiasa Andriamanitra hoe io tokantrano io hoe ahita surprise ianao hoe io fianarana io hoe andehibe io hoe ny firenenao io hoe betsaka ny tsy mihinao an'izany tsony fa ho hita amin'ny masonao le izy hoe
ny anaran Jesosy. Yes. Sararo amin'ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Aza dino ny fotoana antsika zoma ariva etsy ny trampokin'olona sisa po tsy marina eo amin'ny trampokin'olona maraina misaotra petsaka anarika izao fotoana izao.